natonga nalasa motion designer satria efa hatramin'izay ihany tia mitantara zavatra amin'ny alalana sary sy tia maneho fihetseham-po sy zavatra créatif amin'ny alalana sary. Graphic designer et illustrateur à ses débuts, Tiour Anjetitwain s'est laissé conquérir par le motion design depuis peu. Il a décidé d'en faire son métier. Tany am-pianarana no nahita ny graphic design tamin'izany fotoana izany tao amin'ny université dia nahafinaritra anahy ilay izy sady tiako dia nianarako dia iny no lasa asako fa teny an-dalana teny aho nahita olona nanao motion design dia tena nahaliana be anahy ilay izy hoe aika misy zavatra ohatr'izao kay tonoka ny fanaovana an'ireny publicité fanaovana an'ireny vidéo fanazavana sy ireny animation ireny dia fa ela mihitsy nangetahetahanao an'ilay izy fa zao vao tena tanteraka ilay izy dia manana opportunité ohatr'izao izaran'ilay izy amin'ny olona mpankafy. Tiour Anjetitwain fera partie des conférenciers de l'événement Motion Design Plus de ce 11 novembre. Il est tout jeune dans le domaine, mais son parcours et son approche le démarquent du lot. Amiko ny ahafantarana hoe mahay motion designer ray dia tsy amin'ny resaka teknika ilay izy hoe mahay mampiasa logiciel be, mahay mampiasa plugin be, mahay mikitika zavatra be fa ny fahaizany maneho an'ilay izy amin'ny alalan'ny sary n'inona moyen ampiasainy zany na ho ataony dessin ilay izy na ho ataony 3D be ilay izy na ho ataony 2D be ilay izy fa ny hoe vitany mieritreritra hoe ty fomba ray ty tsara indrindra anehoana an'ilay izy amin'ny alalan'ny sary. Na ny fihetseham-po io na ny hafatra. Ny resahana amin'ny sabotsy iresaka parcours ahafantaran'ny olona misimisy kokoa momba ny lalana ny diavana mba ho lasa motion designer na ny anahy manokana dia iresaka momba ny storytelling izany hoe ny fomba fitantarana zavatra amin'ny alalan'ny motion design sy amin'ny alalan'ny sary dia iresaka kely momba ny animation. Pionnier dans l'animation, Tiour Anjetitwain se démarque par son approche marketing. Son objectif est d'ailleurs de vulgariser le graphic design pour le rendre accessible. Hatramin'izay zany niezaka foana maneho an'ny tontolo iasako izany hoe ny graphic design dia amin'izao motion design amin'ny alalana pop culture moa no ilazana azy hoe zavatra fantatry ny daholo be fa tsy hoe izay entrenay créatif eo ihany no mahafantatra an'ilay izy dia tsisy scope mihitsy hoe ino ty dia izay zany ny antony tena anaovako an'izay mba hivulgarisena ny resaka graphic design sy motion design amin'ny olon-tsotra mba ahitany an'ilay izy hoe efa misy zavatra ohatr'izao satria raha zao tamin'ny mbola kely tsy nafantatra ny fisian'izany zavatra izany mihitsy nefa raha mba tamin'izany zao no tena nahita an'ilay izy mety efa lasa lavitra be ohatran'izay.